Estera toko faha-efatra. Noho ny fantatry Mordekay izay rehetra nitranga, dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy akanjo fisaonana sady nihoson-davenona. Dia nankeo afovoan'ny tanàna izy ka nitaraina sy nidradradratra mafy. Ary tonga teo anoloanan'ny vavahadin'ny mpanjaka izy. Nefa tsy nisy nahazo miditra tao amin'ny vavahadin'ny mpanjaka raha mitafy akanjo fisaonana. Tany amin'ny farim-piadidiana rehetra izay nalehan'ny tenin'ny mpanjaka sy ny didiny dia nalahelo mafy ny jiosy ka nifady hanina sy nitomany ary nidradradratra sady maro no nandry tamin'ny lamba fisaonana sy ny lavenona. Ary niditra ny mpanompo vavy sy ny eunuka nanompo an'i Estera ka nilaza izany taminy. Dia nangorakoraka ny vadin'ny mpanjaka ka nampanaritra lamba itafian'i Mordekay izy mba hanesorany ny akanjo fisaonana taminy, nefa tsy nety nandray izy. Ary niantso any Ataka, eunukan'ny mpanjaka, izay notendreny hanompo azy i Estera, ka nampitondra teny azy ho any an'i Mordekay mba ahafantarany hoe inona ny zava-mitranga ary inona no anton'izany. Dia lasa i Ataka nakany an'i Mordekay ho eo amin'ny kianjan'ny tanàna, ilay eo anoloanan'ny vavahadin'ny mpanjaka. Dia nambaran'i Mordekay taminy izay rehetra nanjo azy sy ny tena isan'ny vola izay nokasainy hamana arotsaka ao amin'ny trano fitahirizan-drakotry ny mpanjaka no nijiosoringana. Nomeny azy koa ny dika mitovy amin'ny didy izay novakena teny Sosana andringanana azy mba aseho amin'ny Estera ka ampahafantatra azy izany. Sy teny azy mba hiditra ho amin'ny mpanjaka ka hifoina aminy sy hangataka eo anatrehany ho an'ny firenena. Dia lasa nivery ny Ataka ka nanambara ny teny Mordekay tamin'ny Estera. Fa naneraka ny Ataka indray Estera ilazan'i Mordekay hoe ny mpanompon'ny mpanjaka rehetra sy ny olona rehetra manerana ireo farim-piadidian'ny mpanjaka dia samy mahalala fa na iza mankeo amin'ny mpanjaka eo an-kianjanatiny, na lehilahy na vehivavy, nefa tsy natsoina dia tokana ihany lalàna ho an'ny rehetra mba hahafaty azy afa-tsy izay ho tondron'ny mpanjaka antehina volamena mba hahavelona azy. Izao anefa dia tsy natsoina hiditra ao amin'ny mpanjaka efa 30 andro izay. Dia nolazaina tamin'i Mordekay ny tenin'i Estera, ary nampitondra valiny ho an'i Estera i Mordekay hoe aza mihevitra nakapo fa ianao no voavonjy amin'ny jiosy rehetra saingy ao an-tranon'ny mpanjaka. Fa raha tsy hiteny na inona ianao amin'izao fotoana izao, dia hisy fanafahana sy famonjena hiseho avy amin'ny toerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny fianakavian-drainao dia aringana. Ary iza no mahalala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy no nanandrantananao ho amin'ny fanjakana. Dia nampitondra valiny ho any an'i Mordekay indray Estera hoe mandehana ary ka voreo ny jiosy rehetra izay hita eto Sosana. Mifadia hanina no ny amiko, ka aza mihinana na misotro mandritra ny ateloana na andro na alina. Izaho sy ny mpanompo vavy kokoa dia hifady toy izany, ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka, na dia tsy araka ny lalàna aza. Koa raha toa ka maty aho dia maty. Dia lasa i Mordekay ka nanatanteraka izay rehetra nandidin'i Estera azy.